fanoanana Barea isy ny fampitana mivantana ny lalao amin'ny alalan'ny écran géant eo amin'ny parvis Analakely. Kanina 7-24 manohana hatramin'ny faran'ny Barea ny Malagasy. Mbola mila ezaka be ny ady amin'ny kolikoly hoy ny Transparency International. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS toplesy.vavy tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao amin'izao matinaly izao. Asaiko ampanajana anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ibantoeragna tokoa ny resaka boly amin'ny tiniany ity satria dia androany no fotoana lehibe izay ny fanomezana ho amin'izay fiatrian'ny ekipa pirenena malagasy ny ampaefadalan'ny CAN 2024 izay ora roa eo dia higadona izay fotoana izay ary hiakatra ny kianja ao Lekera ny Barean'ny Madagasikara. Nambara ny mpanazatra an'ity ekipa pirenena malagasy ity tamin'ny valandresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ny omaly fa vonona tanteraka ny ekipa pirenena Barean'ny Madagasikara hiatrika n'izany lalao ampaefadalana niany izany. Waratsika ny tatitra izay vaovao izay nataony Edena Elias Mathieu Prince. Skifa vomaika nanome fanantenana ho an'ny mpanazatra sy ny mpilalao natafiakarany amin'izao dingana ampaefadalana izao. Vonona nanome ny tsara rehetra ho amin'ny Barean'ny Madagasikara. Lalao tena tsara ity anioalina ity satria fanandrina amin'ny ekipa efa tena mahay sy ikuizana maneran-tany Madagasikara hoy Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea. Ny irariny dia mba tsisy zavatra mety hanaratsy endrika ny lalao sy andemy ny sain'ny mpilalao toy ny fahazona ireny karatra mena sy karatra mavo ireny fa mba tena ilalao amin'ny fony sy araka izay efa nampianarana azy avy ny mpilalao tsirairay. C'est une équipe qui joue différemment. On va, je pense, assister déjà, c'est une certitude, à un très bon match. Un très bon match parce que les deux équipes jouent sur le même registre, je pense. Un registre de possession, un registre de redoublement de passes, un registre technique. J'ai tendance à dire, peut-être je me trompe aussi, que c'est un jeu qui va nous convenir. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde va avoir un très beau match. Et finalement, peu importe le résultat, même si on a envie tous de gagner, le tout c'est déjà prendre du plaisir et je pense qu'on va prendre du plaisir à jouer. Ça va être le mot d'ordre sur le terrain. Donc concernant maintenant l'organisation, effectivement, non pas parce qu'on joue contre une équipe qui joue différemment des équipes qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent, mais simplement aussi par le fait qu'on a des joueurs blessés, on a des joueurs fatigués, on risque de changer effectivement d'organisation nous et tout simplement certains joueurs. Je veux simplement dire une chose, j'espère qu'il n'y aura pas d'exagération par rapport à l'utilisation de cet outil-là. Parce qu'en général, quand on a un nouveau jouet, on a tendance à mal l'utiliser ou trop l'utiliser. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des cartons rouges bêtes alors que c'est dans l'esprit du jeu. Il ne faudrait pas que... Donc voilà, je n'ai pas de conseils à donner, mais je ne voudrais pas que ce soit pris à tort et en exagération. Fantatra fa ny akanjo na ny maillot mena no isalorany Barea ny oalina ifanandrinany amin'ny voromahery ny Tunisie. Ilay teratany Camerounais Alioum Niang kosa no mpitsara fovoany hitantana ny lalao ary ilay Frantsay Benoît Milot no mpitsara isana ny VAR na ny vidéo assistant référé. Mariana fa ilay mpitsara Camerounais io no nitsara ny lalao voalohany tamin'ny fanokafana ity CAN 2024 ity izay nifandonany Egypte sy Zimbabwe tao anatin'ny lalao fifanitsanana isambondrona. Fa eo amin'izay koragna ny boly izay hatrany dia hiavaka tokoa ny fizahavana n'izany lalao baolina kitra izany ho an'ity niany ity satria dia misy ny fanohanana manokana atao ny commune Antananarivo renivohitra hanomezana fahafapo ihany koa an'ireo mponina jiaby eto Antananarivo amin'ny alalan'ny fandefasana ny lalao baolina kitra niany matinaly izao amin'ny écran géant. Ankoatran'izay dia isy ny soma maro isan-karazany natao hanomezana fahafapo an'ireo izay ho avy eny ary isy ihany koa ny izay andesin'ireo mpanakanto maro samihafa anafana n'izany hetsika izany. Hoaratsika ny andin'izay tateriny Jessica Miray. Ny commune Antananarivo renivohitra izay tarindra Madobe ny tanàna lalao Ravalomanana dia efa nanohana
ary mbola hanohana hatramin'ny faran'ny Barea ny Madagasikara, ekipa pirenena malagasy eo amin'ny baolina kitra. Tamin'ity andro ny alakamisy fa 12 ny volana Jolay 2024 izay hiatrehany Barea ny lalao ampaefadalana ity dia miavaka tanteraka ny fanohanany ekipa ny boriboritany voalohany izany ekipa pirenena malagasy izany satria sady nampitovy akanjo Barea izy ireo no nametaka afisy sy sainam-pirenena malagasy no nanentana ihany koa ny mpiray monina rehetra mba samy hanohana ny ekipa malagasy ampitoniana sy ampilaminana trany. Ankoatr'izany fanentanana sy fanohanana rehetra izany dia nanamafy ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra fa ho fanamafisana ny firaisan-kinan'ny malagasy sy ny fiarahamientan'ny rehetra miaraka amin'ireo ekipa malagasy any Egypte dia hisy ny fandefasana mivantana na projection amin'ny écran géant ny lalao ampaefadalana izay iaonan'ny Madagasikara sy Tunisie eo amin'ny Parvis Hôtel de Ville Analakely izay arahina kilalao maro samihafa. Isy ihany koa ny artista anafana ny fotoana eo an-toerana dia Yo Black, Monsieur Saïd ary Alsan. Tsy mitsaty zany manentana ny vahoaka malagasy satria nampiraitsika malagasy zany kanina 2024 izay nandraisan'ny Barea anjara ary iratsika malala ny vokatra amin'izao fa tonga amin'ny ampaefadalana isika izay fandresena azotsika ary inotsika fa mandresika androany izay ionantsika amin'ny Tunisie manentana ny vahoaka malagasy rehetra izay mba hanohana ary fanentantsika izay eto ambonimbony voalohany dia fitaratra ho an'izay fametahana afisy banderole ary iratsika malala zany zao amin'izao fa mampitovy akanjo izay ho entina firaisampo amin'ny Barea ny Egypte any ka androany moa zany dia tsy maintsy mandresy Araka izany dia manasa ny mpony eto an-drenivohitra sy ny manodidina mba hiaraka hanohana ny ekipa malagasy ny CUA eo amin'ny Parvis Analakely. Ny komina Antananarivo renivohitra dia tsy mitsahatra ny mampahery sy mivavaka hatrany ho an'ny ekipa ny Madagasikara mba hibata fandresena sy ho tafita hatramin'ny farany amin'ity kanina 2024 ity. Maneho ny firaisan-kina tanteraka ihany koa miaramborona manohana ny ekipa pirenena malagasy raha ny mponina jiaby izay sendra ny fandraisam-peo sy sary ny Germaine Menjanahary sy Erzora Joanarivony tamin'ity niany ity samy manana ny fomba andesiny hanohanana an'izany ekipa pirenena izany avokoa moa ireo mponina eto Antananarivo renivohitra. Horatsika ny andindiny izay. Alefa Barea io no tazana eraky ny tanàna Antananarivo androany. Fietsika maneho fa miray fo ny vahoaka malagasy amin'ny fanohanana ny ekipa pirenena izay hiatrika ny ampaefadalana afaka oravitsy any Egypte ao amin'ny kianja ny Al Salam ao Leker. Samy manana ny fomba fijeriny ny lalao izay ionan'ny Barea sy ny Aigle de Carthage io ny mpanohana nandritra ny fanadiadina izay natao tendretra teny. Fa ny tena zava-dehibe dia samy manantena ny fandresen'ny Barea avokoa ny vahoaka malagasy sy ny piti baolina kitra. Ankoatra ny fanomezana tombana dia nisy ihany koa ny nanome teny fankarezana ho an'ny Barea izay hiatrika ity lalao goavana androany ity. Za zao maka raisy arosy ray mahazo rotsika dia tsara foana ny Barea dia maka Barea foana. Ny natao aloha tsara fa farany hitako teo zao Carolis zao ohatrany hoe dribble baolina dia iny tokony tsy ataony tsony fa ohatrany dribble be teo amin'ny sisiny teo izy. Mandresitsika alefa Barea aloha tsika matokony agnantsika tsika dia ny tsika zao fafadozan'ny Congo tsika fa Tunisie zao lany gasy zany mety hoe 1-0 io na 2-1 fa mandresy Barea. Maresy fampitatena be sahady ara niany efa mbola tsy manomboka kokory roa na penalty ohatran'le tamin'iny fa tsy maintsy maresy foana le Madagasikara. Tsy mazaka atsika zany reo tunisiany reo efa mameroero amintsika mihitsy reo afrikana rehetrarehetra reo fa maresy tsika raha alefa Barea rosy rainy skoro. Za manome roa amin'ny Barea zay mandresy ny tanjona. Lasa tsika rosy rainy skoro. Carolis tsy maintsy matapitra ray. Aty amin'ny défense zany tsy tokony hanarinary baolina anao corner zala satria le corner io ihany tena namin'olo le raha teo atsika ary tena mampitaitaina be mihitsy le izy fa tena tokony tsy hanao an'ireny tsony zareo e. Io lalao io no dia mandresy fandresena ho an'ny Barea io 0-0 no fijeriko azy. Mazava tsara tsika efa manana ny favori atsika reny Faneva ao, Yanise ao. 3
3-1 resy Tunisie resitsika io. Ny anahy zao telo sy ray pronostikako dia Barea mandresy. Ny zavatra hitako zao tamin'ilay baolina antsika hatramin'izay ohatra mahatoky tena be loatra ilay défenserie amin'ny gauche. Iny sady mampitaitaina moa tokony tsy dia hanao an'iny loatra. 0 avy hatrany, Rosy 0 avy hatrany. 0 ka, ray 0 io. Ray antsika gasy dia 0 ny Tunisianina. Tsara moa ny manamarika fa mikarakara écran géant etsy amin'ny parvis Analakely ny commune Antananarivo renivohitra mba ahafahan'ny vahoaka malagasy mijery ity lalao ampaifadalana izay atrehan'ny Barea ity. Tahaka izany ihany koa ny eny Ambohipo izay karakaray ny solombavambahoaka rastany. Tanjona ny ampirain'ny malagasy ao anatin'ny fanohanana ny Barea izay ekipe pirenena sambany ny lalao tao anatin'ny CAN izay isan'ny lalao goavana aty Afrika. Eo amin'ny vaovaon'ny politika dia nitondra tsikera sy fanamariana ny ivitoerana safidy manoloana ny fanovana ny lalam-pifidianana farany teo izay nambaran'izy ireo fa maimaika sy tsy mangarahara no nanaovana an'izany. Mangataka izy ireo araka izany ny anovana ny lalam-pifidianana melohany idirana amin'ny fifidianana manaraka ho avy indray mba tsy impodiagna ny lesoka efa nisy intelo miantaona izay. Edena Elia Mathieu Princy. Tsy nisy ny mangarahara ary maimaika sy nisy faniliana ny fanovana ny lalàna mifandraika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka indrindra mikasika ny fizarana toerana izay tsy nampahafantarina ny be sy ny maro raha tsy taoriany ny fandaniana azy. Io no isan'ny navohitra ny fitoerana safidy tao anatin'ny fanambaran'izy ireo androany. Tsikaritra izy ireo ihany koa fa nateo aza ny sosikevitra nataon'ny komity mpanolokevitra momba ny fanovana ny lalam-pifidianana mba ampiarana trano ny fomba fifidianana olo-tokana voafidiny maro anisa amin'ny fiodinana indray mandeha dia ny fomba fifidianana mampifangaro fomba fifidianana roa no notazomina kanefa ny sosikevitra naroso dia nametraka fomba fifidianana tsotra sy mahamary toerana ny olom-boafidy. Etsy andanin'izay hita ihany koa ny lesoka sy ny tsy fahatomombanana teo amin'ny lalàna misy ankehitriny. Isan'izany ny fahabangana eo amin'ny fombafomba atao amin'ny famerenana ny volana loha raha tsy nekena ny filatsako-vidiny. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny fepetra momba ny vanim-potoana mialoha ny fampelezan-kevitra. Ny tsy fisian'ny fetra farany ambony momba ny fandaniana mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny tsy fanerena ny anokafana kaonty any amin'ny banky ahafahana manaraka ny fandaniana amin'izany. Ary farany ny tsy fampiarana ny lalàna mikasika ny famatsim-bola ny fampelezan-kevitra. Manampitrotraka ireo ny fepitoana fohy loatra ahafahana mametraka fitoriana. Ny amafy ihany koa hoy ity ivitoerana ity ny fampiasana ireo fahefa-panjakana tany amin'ny faritra sasany izay efa nitondrana ireo kandida sasany pirofo maro. Ankoatra ireo ihany koa nateo aza ny fepetra noraisin'ny CENI tamin'ny fitsinjarana ny fotoana natokana ho an'ny platsaka hofidiana dia hita ny fiandaniana teo anivon'ny televiziona nasionaly. Ohatra amin'izany, ny fotoana natokana ho an'ny fampelezan-kevitra nataon'ny platsaka hofidiana IRD tao Faratsio nandritra ny aliny 5 Mei 2024 izay sady niverimberina no nibahana fotoana lava dia lava mihoatra ny fotoana natokana ho amin'izany. Manao antsoavo araka izany ity ivitoerana ity ny anatsarana faran'izay aingana ny lalam-pifidianana sy ampiarana izany mba ahatomombana ny fifidianana manaraka ka ampavitrika ny mpifidy anefa ny adidiny. Momba ny ady amin'ny kolikoly kosa indray dia ny 100 ny malagasy ihany no milaza fa mahatsapa hoe misy ny fiantraikany ny ady ataon'ny fitondram-panjakana amingorana n'izany kolikoly izany araka ny fanadediana manokana izay nataon'ny Transparency International. Ankoatran'izay dia fantatra fa ny eo anivon'ny polisy pirenena no tena ahitana trangana kolikoly maro indrindra raha ny eto Madagasikara no okoragnesina. Nisy ny fampahafantarana an'izay na ary tateriny Germaine Menjanahary sy Erzora Jonarfony. Mbola ezaka goavana ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny Madagasikara. Raha nitatitra izay navoaka ny Transparency International nandritra ny fanamariana ny andro ho an'ny ady amin'ny kolikoly natao tetsy amin'ny Solim Hotel Anosy. Raha nitaray marika izay voaray dia ny 100 ny vahoaka malagasy ihany no miaiky fa ampy ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika.
Isan'ny ahitana io trangana kolokolo io betsaka indrindra eto amintsika ny eo anivon'ny polisy pirenena. Firenena misy 5 aty Afrika no nanaovana fanadiadiana ny taona 17 ary olo-pirenena misy 704 no nalaina ambavany momba io resaka kolokolo io. 7 isanjato kosa ny tany kolikoly eny anivon'ny gouvernemanta sy ny parlementaire raha ny fanadiadiana hatrany. Niakatra ny kolikoly eto amintsika tao anatin'ny 12 volana melohan'ny fanadiadiana amin'ny akapobeany amin'ireo firenena eto Afrika 5 isanjato ny Afrikana no miteny an'izany. Tatsika zany fa misy fahasamihafana le izy ary avo kokoa zany ny tany kolikoly raha izay salanisa izay no omena. Raha jerena hoe iza ny tena voakasika izay kolikoly izay dia mitovy ny manerana ny Afrika satria ny polisy zany sy ny zandary no voatondro molotra matetika tsy ampy ny ady amin'ny kolikoly 5 isanjato ny Afrikana. Eto Madagasikara dia 3 isanjato ny malagasy be izao no miteny hoe tsy ampy ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika. Mamafisin'izy ireo moa fa andraikitry ny rehetra ny ady amin'ny kolikoly fa tsy natokana ho an'ny voamera miady ho amin'izany irery ihany. Etsy ankilany dia nambaran'izy ireo ihany koa fa efa misy ny toerana izay misandrahaka manerana ny nosy natokana ametrahana ny fitarainana raha toka misy ny trangana kolikoly izay hita any amin'ny faritra maro samihafa. Eo amin'izay resaka fampandrosoana izay dia nisy androany ny fivoriana izay no tanterahan'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny commune miisa 20 mivondrona ao amin'ny IPAM na ny ivom-panajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Tanjona amin'ity fikambanana ity moa izay misy an'ireo commune maromaro dia ny mba hifanampiana eo amin'ny samy commune eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Germaine Mejanahary sy Erzora Joanarivo no nagnano ny fanadihadiana. No tanterena androany ny fivoriana voalohany ho an'ireo commune izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana commune eto Antananarivo sy ny manodidina na ny IPAM ka teny amin'ny Hôtel Panorama Andrianarivo no nanatanterahana izany. Raha ny fantatra dia isan'ny voaresaka nandritra ity fionana ity ny sata ankapobeny ho an'ny fikambanana sy ny filakevi-pitantanana ny fikambanana. Hatreto dia commune miisa 20 no mikambana ao anatin'izany raha ny Antotanisa izay voaray farany ary targetra ny fifanampiany samy commune. Isan'ny voajery manokana ny resaka fananantany sy ny fifamoivoizana indrindra fa ny fampandrosoana eny anivon'ny commune amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana. Natsangana zany izao rafitra izao mba anampy ny commune membre amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny fampandrosoana ny tanàna dia afaka tonga dia hoe miara-miasa mivatana amin'ny commune, anao asa fanajariana, anao fanadadiana isan-karazany, resaka fananantany an-drenivohitra, resaka fivezivezena sy ny fitaterana, resaka toeram-pinainana habitat, resaka planification. Zany zany ny anisan'ny asa izay hosahany io fikambanana io. Isan'ny mpamatsy volan'ny fikambanana moa ny AFD sy ny banky raisam-pirenena. Saingina dia eo aza izany dia misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny vahoaka eny fotony izay mianga avy amin'ny alalan'ny latsakemboka raha ny fanazavana. Tsy hoe manampy fotsiny ny commune izy fa izy koa afaka tatana tetikasa, afaka manoro hevitra manao puis conseil ny commune amin'ny zavatra maro. Dia zay zany. Fa ny entimanana zany dia mazava ho azy amin'ny mahafikambanana azy dia ny membre misy latsakemboka efa anatin'ny satakapobeny zany ary efa nisy fanadihadiana lalina na maritana an'izy hoe zao ny vola anjara ny mpikambana rehetrarehetra amin'ny latsakemboka. Raha tsy laza fotsiny hoe ariary 5 isaky ny mponina fa io ao anatin'ny le projet misy fitombony izy io isa-taona fa ny amin'ny taona afaka 10 na 7 taona any dia tsy ferana ho 50 isaky ny mponina zany izay latsakemboky ny commune zay. Nandritra ity fotoana ity no nahafantarana fa isan'ny olana eny anivon'ny commune sasany manerana ny faritany Antananarivo ny resaka lalankely sy ny tatadrano.
ary nambaran'ireo ben'ny tanàna sasany izany izay nanaovana fanadiadiana fa isan'ny laharam-pahamena ho azy ireo ny fanatanterahina izany eny anivon'ny commune misy azy ireo. Ho an'ny Latsakemboka kosa dia nambaran'izy ireo fa tsy sarotra ny manentana ny vahoaka ao aminy raha misy ny fampitokisana eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny vahoaka ao anatin'ny commune. Fa olana mpahazo ny ireo izay mampiasa ny lalana mihazo ny ampita-tafika iny raha ny fitohanan'ny fifamoivoizana ankoatra ny fanamboarana ny tetezana roa dia lahara-pahamehana ihany koa ary isan'ny vahaolana ny tokony hanaovana lalana vaovao mihitsy mihazo nyity commune ampita-tafika ity. Izay no anisan'ny vahaolana navoaka ary tamin'ny alalan'ny fanazavana nandesin'ny ben'ny tanàna ny ampita-tafika moa Radora Paraoelina no nanaovana nampahafantarana an'izany. Nisy ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety tamin'ny tiniany ity. Germaine Menjanary sy Erzora Jonarvo no nanangona ny vaovao. Efa misy ny vahaolana saingy ny fomba anatanterahana azy no misy olana kely. Io no nambaran'ny ben'ny tanàna izay voafidy tao amin'ny commune ampita-tafika raha ny resaka mahakasika ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay mihazo ity commune ity. Raha ny hita tokoa mantsy dia isan'ny toerana izay mampikaikaika ny maro amin'ny resaka fitohanan'ny fifamoivoizana na ny embouteillage ny mihazo ity commune ity. Na dia efa misy aza ny vahaolana izay mandeha amin'izao fotoana izao toy ny fanitaran-dalana izay mihazo ny commune dia mbola ahitana fitohanana ihany izany hatramin'izao. Nambaran'ny ben'ny tanàna Radora Paraoelina fa efa misy ny hevitra naroso mba ahafahana mamaha io olana io toy ny fanaovana tetezan-droa etsy Anosizato raha io ihany koa ny famoronan-dalana mihazo ny commune ampita-tafika. Ny vahaolana moa zany dia efa inona hoe efa mitohy amin'izao fotoana izao izy misy an'ilay fanamboarana ataon'ny sinoa io. Ny vahaolana koa efa petraka tamin'ny herintaona tamin'ilay nisy an'ilay exposition tao amin'ny Parviana Analakely efa tafiditra ao ilay lalana ilay Anosipatrana makeny Avarabohitra izay commune Andranohitra fa akaikelin'ny commune ampita-tafika zany. Zay zao no tena hitako hoe vahaolana mety. Ao koa moa ny resaka avy any amin'ny fampandrosoana ny tanàna hoe ho atao anankiroa ny tetezana Anosizato dia misy an'ilay échangeur any ambony dia ny hitako tena vahaolana tsotra kokoa zany amin'ny fandaniana satria ilay tanimbary amin'in'ilay hoe tanimbary Antsiranana moa zany ny filazan'ilay Avarabohitra iny efa manomboka bebe ny olona manorana trano amin'iny amin'izao fotoana izao. Fa mbola betsaka ihany koa nefa ny toerana afaka tonga dia manao mahitsy makeny Anosipatrana dia mba hoe elana amin'ilay expropriation dia za mahita hoe raha ohatra ka iny nanaovana étude mety tsotra kokoa ary mamaha olana bebe kokoa amin'ny mponina zany. Raha mahakasika ny fandriam-pahalemana kosa indray dia nambaran'ny ben'ny tanàna fa azo lazaina fa milamina tanteraka ny eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Efa misy raha teo ny fiaraha-misalaha izay ataon'ny commune sy ny mpitandro filaminana ary ny tompon'andraikitra rehetra eny an-toerana ny amin'ny ady amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Tombanana ho isy fitomboany any ho any amin'ny 2 miliara andy ny isan'ny mponina maneran-tany atao anatin'ny 30 taona ho avy araka ny nambaran'ny firenena mikambana. Ireo firenena mahantra aty Afrika no tena ahitana an'izay fitomboan'ny mponina izay noho ny tsy fampian'ny fanabeazana fa eo ihany koa ny akelin'ny fiarakarena izay misy ao amin'izany firenena izany. Ny faha 12 ny volana Jolay androany dia natokana ho andro eran-tany ho an'ny fiarahamonina na ny journée mondiale de la population ka amin'ity androany ity no anararaotana sy fotoana mba ahafahana manaitra ny fitondram-panjakana ijery fotony ny olana izay misakana ho amin'ny fampandrosoana eo anivon'ny firenena. Edena Elias sy Mathieu Prince no nagnano ny angom-baovao. Miazakazaka ny fitombon'ny mponina maneran-tany indrindra ho an'ny firenena mahantra izay hita aty Afrika ny maro an'izy. Amin'izao fotoana izao mahatratra 7.9 miliara ny isan'ny mponina maneran-tany. Tany amin'ny taona 14 hatramin'ny 4.14 teo no nahitana fitombony 2.2 ny isan'ny mponina maneran-tany io. Noho izany dia tombanana ho tafiakatra 7.4 miliara ny fitombon'ny mponina any amin'ny taona 52 izany hoe afaka 30 taona raha ny tombana nataon'ny firenena mikambana
ary ny eto Afrika no tena ahitana ny fiazagazany ity fitombony ny ponina ity. Tsy misy voka-dratsiny loatra ho an'ireo firenendehibe manan-karena ny fitombony ny ponina ao amin'izy ireo noho ny ari-kareny izay efa ampy ho an'ny filan'ny ponina ao aminy. Efa misy raha teo ihany koa ny lalàna mametra ny isan'ny zaza ateraka any amin'ireo firenendehibe sasany toa ny Chine. Ho an'ny firenena andalam-pandrosoana izay maro anisa aty Afrika kosa dia mety hisy voka-dratsiny ny fahamaroan'ny ponina satria mbola tsy tafarina ny firenena iray dia mbola marefo eo amin'ny lafin'ny toe-karena. Hita ho avokoa ny tsy fampitsakafo, ny tsy fisian'ny asa, tsy zarizary ny fitsaboana izay mampiakatra ny tapa-fatesana ho an'ireo ankizy indrindrindrindra nefa ny tany vehivavy bevoka mitombo ihany. Sarotra ho an'ny firenena ahitana ity fitombony ponina be loatra ity araka izany ny ampandroso haingana ny fireneny. Noho izany andro iray ao anatin'ny taona ahafahana mijery ny olana misy ao amin'ny ponina ny andro androany 12 Jolay. Isan'izany ohatra ny hoe tanora avokoa ny 700 ny ponina manerana ny Afrika, izany hoe ireo latsaky ny 70 taona, saingy maro amin'izy ireo no manana olana eo amin'ny asa, ny fianarana, ny fahasalamana. Izany rehetra izany dia isan'ny tokony hodiniana ny fitondram-panjakana tsirairay. Loha hevitra tsara afaka resahana mandritra ny andron'ny ponina izany fampandrosoana ny firenena izany izay miainga amin'ny fijerena ny olana ifotony. Ny taona 1770 izay nahitana ponina 10 miliara maneran-tany no nankalazana voalohany ny andro maneran-tany ho an'ny ponina. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana asan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana ity fanokanana andro ho an'ny ponina ity. Tsy ny fitombon'ny ponina irery ihany araka izany no anokanana ity andro ity, fa indrindra ihany koa hijerena ny olana eo amin'ny fahasamihafana sy ny fampandrosoana ny firenena. Fa nanomboka niany ary tsy farina raha tsy amin'ny Alahady fa 17 ny volana Jolay ho avy izao ny Festival des Baleines izay hetsika ara-kolontsaina sy fizahantany anisany mampiavaka ny nosy Sainte-Marie. Araka izany dia manana ny lanjany bevata eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana ity Festival des Baleines ity. Jessica Miray no mamintina an'izay ho amintsika andao rahatary. Isan-taona no anatanterahina ny Festival de Baleine ao amin'ny Nosy Bora. Nanomboka ny 12 ka tsy farana raha tsy ny 14 ny volana Jolay izao ny hetsika. Ity ihany koa no andiany 7. Fa maninona ary no ao Sainte-Marie no anatanterahina ity festival ity isan-taona ary fa maninona ihany koa no volana Jolay. Volana Jolay tahaka izao no manomboka ny saison des baleines. Mandritra izany fotoana izany no iverenany indray ao amin'ny lakan-dranon'ny Sainte-Marie. Ao Sainte-Marie rahateo no toerana milamina amin'ny fampitomboana taranaka. Ny faran'ny volana septambra indray izy ireo no miala aty amin'ny faridranomasiny Madagasikara hamonjy ny ranomasiny Antarctique. Ny trozona antsoina hoe baleine bosse no mandalo ao Sainte-Marie mandritra ireo 3 volana ireo. Ny fandalovan'io baleine bosse io araka izany no nanararaotana nanaovana ny festival. Antony 3 lehibe no namolavolana ity festival ity tany Ampiandohany. Ho fampahafantarana ny mponina amin'ny tokony harovana ny zava-mananaina toy ireny, fiarovana ihany koa ny tontolo iainana ary ho fampivoarana ny lafin'ny fizahantany ao Sainte-Marie sy aty Madagasikara. Mandritra ny hetsika dia misy ny filaharam-be manerana ny tanàna izay tohiza ny fampisehoana avy eo. Misy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena ary misy ny fandaharam-potoana anabeazana ny mponina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa indrindra ny trozona. Ny hetsika rehetra izay andraisany mponina ao an-toerana anjara. Ineny koa tompokilay sy tompoko vavy no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity niany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadina ny fotoanantsika boka eo amin'ny folora matonaly anarahana ny lalao ny barian'i Madagasikara sy ny voromahery Tunisie ary irarina mba izahazany boly izany amin'ny fotony antsika jiaby ary hiaraka irona ihany koa anohana ny ekipantsika. Mametraka ny veloma mandrapitafa tompokilay sy tompoko vavy.